antsika eo amin'Andriamanitra. Ataovy matiantoka ianao hoe tonga teto ka tsy nitondra mody. Ataovy enao mihitsy hoe Andriamanitra nanasanao tonga eto. Fanahy masina nitondranao teto. Iaraka iankohakitsika io fahofatanantsika ho an'ilay mpamonjy atsika. Aoka hifantokontsika. Tsy izahay no jerenareo. Tsy ny feonay no endonareo. Tsy ny fijoronay no jerenareo. Fa aoka hifantokontsika sy banjina irery an'ilay Jesosy mpamonjitsika. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe rehefa tonga tao an-tokantrano Marta sy Maria Jesosy dia tonga nedinedina, variana, mikarakara. Mbola miampy kosa ary izy mbola niteny hoe dia sitrako ve Jesosy mijerana fotsiny dia avelana ohatrao fotsiny Maria. Dia hoy mivaly teny Jesosy hoe Maria ozy nakany anjara tsara. Raisiny anjaranao androany. Tena eto tongotra Jesosy tena ataovy mihitsy ny hoe anjarako androany raisiko ny anjarako androany. Amin'ny teny vazaha izy hoe Marie a eu la bonne part. Zay le izy. Raisiny bonne part anao. Tena ataovy mihitsy ny hoe matiantoka raha tsy mahazo androany. Amen. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay io. Rainay masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Manaja anao zahay. Mame voninahitra anao zahay. Ianao ilay masina indrindra. Ianao ilay mpanjaka mpanjaka, tompony tompo, parin'izao rehetra izao. Fenoa ny asinao izao toeran'izao Andriamanitra. Aoka tsy misy zavatra henonay afa-tsy ianao rery ihany. Aoka tsy misy zavatra henonay afa-tsy ny fehifanahy masina rery. Diovy ny fonay. Diovy ny fonay. Ome fahatoniana sainay. Mety misy zavatra mampipenipenanay tsy mahatonga anay tombona, tsy mahatombona amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, aoka hirotsaka eto ny fanahy masin'Andriamanitra. Aoka hirotsaka eto ny fanahy masin'Andriamanitra. Miala amin'ny fanahy mampatoritory rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny fanahy tsy mahafantoka amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho feno fahamasinana, fahadiovana izao toerana izao satria masina ilay Andriamanitra ay. Anangana ny altaram-piderana izay satria manitra, manopofina ary mendrika indrindra ilay Andriamanitra avy indrindra. Misaotra indrindra Jesosy. Amen. Sokafy ny baibolitsika ao amin'ny psaume 103 1 à 3. Aitsika l'autre izy. Aitsika l'autre teny io. Psaume 103 1 à 3. Au nom de Jésus. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko. Ary izay rehetra atao anatiko, misaorany anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko. Ary aza misy adononao fitahiany rehetra. Izay mamela ny helikao rehetra. Izay manasitrana ny aretinao rehetra. Amen. Be farazay herinao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. 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 Iaraka iredona ity herititsika hifantoka amin'ny fisaorana an'Andriamanitra. Tena hisaotra an'Andriamanitra tsika fa mendrika indrindra izy. Reconnaissant, merci
Ô Seigneur, trois fois saint, merci, car il a donné. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi, il a donné. Dit, je suis fort. Dieu a fait de grandes choses. Je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci. Maintenant, le Père dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le Père dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait pour nous. Merci. Merci. Est-ce que vous savez que Jésus a fait faible pour que nous sommes forts? Est-ce que vous savez que Jésus se fait pauvre pour que nous soyons vraiment riches? Ça, c'est le grand cadeau que Dieu nous a donné. Et ça, c'est inestimable. On ne peut pas acheter le cadeau que Dieu nous a donné à l'intérieur de nous. On ne peut pas. Il faut toujours être reconnaissant devant Dieu. Parce que même l'air qu'on respire, nous, on ne peut pas acheter. C'est vraiment un cadeau inestimable. Est-ce que vous savez que non, c'est pas ça qu'on dit pauvre. Mais le pauvre, c'est que les gens qui n'ont pas de cœur, qui ont des choses, il y a toujours des mains. Nous tenons toujours la main entre nous. Et aujourd'hui, Jésus, Dieu veut que nous avons un cœur de gratitude. De gratitude. Aujourd'hui, on va vraiment profiter ce moment pour bien remercier Dieu. Tout ce qu'il nous a fait, tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous, il nous a protégés maximum. Est-ce que vous savez que là, je me permets de dire quelque chose? Je m'excuse, ta Titine. Nourtine, avant qu'elle vienne ici, elle se fait tomber parce qu'il y a quelqu'un qui l'a poussée. Est-ce que vous savez qu'il y a des anges que Dieu nous envoie pour nous protéger? Elle a failli mourir pour un rien. Mais nous, on est là. Il faut avoir un cœur de reconnaissance. Donc, si il va, il saute dans des manches, tena loire funo, loire seno, asamba wula grasa, nous na tena des manches. C'est ça va t'aller tant que t'es tant of men
zavatra rehetra ahafahantsika manohatra ny famenomenonana dia visaorana ihany sy mifakasitrahana. Andeontsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo. Andeontsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra nataony. Ninina andianantsika andeontsika hisaotra an' Jesosy. Raha eo manatitra fisaorana eto anatrehanao zahay, manana roatra zahay amin'izao fotoana izao Jesosy a. Mety tsy nanana fotoana zahay ny hisaorana anao, mety nisy fotoana tena nanadio zahay, fa ny teny Davida teo, aza misy adinoana ny fitahiany rehetra, misy fitahiana adinoana indraindray. Mety hoe nepitarabe zahay dia tafapita dia adinonay ny saotra an'Andriamanitra. Mety misy fotoana zahay Jesosy a, mety zany mety hoe narary ny olona, mety ao ampampiana ny jiro, tsy tafapika tsony ny jiro satria tsy afaka. Fa izahay Jesosy tena hoe nomenao aratra ny tapindokatra ny paladia. Makasitraka Jesosy makasitraka ny amin'izao toerana izao. Mety hoe tsy tena faly zahay ny amin'ny toerana misy anay, mety hoe mafana ny toerana misy anay, mety hoe misy filambanana kely matetika, mety hoe misy zavatra tsy mifanaraka ny eritreritray, fa kosa misaotra anao sateraka Jesosy fa misaotra anao zahay. Misaotra anao zahay ny amin'ny fitaovana maro samihafa, ny seza, mety hoe nisy ny sala fa tsisy ny seza, zahay ny amin'ny fitaovana fampaneno zavatra Jesosy malaza. Makasitraka indrindra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra ny fitantananao, ny lalana, ny transport en commun. Possible tsy misy toerana men'Andriamanitra nefa ny toerana tsy misy transport en commun, adinonay ny misaotra an'izany Jesosy. Makasitraka anao zahay, makasitraka anao zahay ny amin'ny zavatra rehetrarehetra Jesosy. Misaotra indrindra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no indro angatanay sanaovana ivavaka. Amen. Amen. Alléluia. Andiamanicho ni fuku iderana ni feuku nuasandachu fayanahu nutubuku nuaharina ni tenaku Kuluinau tateraka mamikyu yanau mamikyu tuku sajipanasu sipana mocha atunga iusambacha si uveluna Andiamanicho ni fuku iderana ni feuku nuasandachu fayanahu nutubuku nuaharina ni tenaku nukuluinau tateraka mamikyu yanau mamikyu tuku sajipanasu sipana mocha atungai ni usambaja si uveluna
aza matahotra azy ianareo fa Jehovah-Andriamanitra reo no hiady ho anareo. Dia nitaraina tamin'i Jehovah tamin'izany andro izany aho ka nanao hoe Jehovah Tompo, ianao va vao naneo tamin'ny mpanomponao ny fahalebiazanao sy ny tananao mahery. Fa aiza no misy Andriamanitra na hanendatra ny etỳ an-tany izay manao araky ny asanao sy ny herinao. Amen. En français, Zoé, ne le crains point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. J'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur l'Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes eaux faits? Amen. Est-ce que ça vous arrive de l'adorer? Le lieu où là où vous êtes, au travail, à la maison, c'est ce que Dieu dort, comme Moïse a dit au Deutéronome tout à l'heure. Dotika yaraka iterana Andriamanitra, en fotika mihitsy hoe Andriamanitra tena fidèle. Izy hoe oui, je ne sais pas ça. Mais Dieu est grand. Grandeur et main puissante aux extrémités. Dotika yara iterana Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavakary. Andriamanitra ray eo tena misaotra anao izay, makasitraka anao izay Jesosy. Ny amin'ny teninao, hideranao amin'ny fonay rehetra izay, hideranao amin'ny fanahinay rehetra. Le hira teo izay miantsoantso hoe Andriamanitra, Andriamanitra. Hideranao, sao dia tsy araka ny sitraponao kory ny ao anatin'ny fonay, sao dia tsy mideranao tsara kory izay Jesosy. Mafana manko ny andro, mety varibariana, mety te-hanana main puissante. Teranao izay Andriamanitra. Ianao ilay Andriamanitra tsy mba mandainga ianao. Ianao ilay Andriamanitra tsy mamitaka ianao. Ianao ilay Andriamanitra marina ny teniny ianao. Rehefa miteny ianao hoe hieny dia hieny ianao. Marina ianao Andriamanitra. Ary ny fahalebiazanao dia tsy takatry ny sainay. Rehefa tonga Estera, rehefa hanana fotoana ho an'ny mpanjaka tsy amin'ny fotoanany, dia mahavita mikasika fompanjaka ianao. Izay main puissante anao. Andriamanitra puissant ianao satria na any amin'ny tsy tamasonay ara dia afaka maîtrisenao. Na any amin'ny tsy tamasonay ara dia afaka kasihinao. Izany indrindra Andriamanitra mbola hiterahanay ianao amin'izao fotoana izao. Terahinay ny anaranao, ankalazainay ny anaranao. Mety misy hevitra tsy takatray fa noho ny fahalebiazanao, noho ny fisiany fanahy masina izay ao anatinay, no mahatonga anay lasa manana fahatakarana. Misy fotoana tena hoe gaga izay fa maninona ny takatray ity zavatra ity satria teo fanahy masina. Teranao izay Andriamanitra. Teranao izay Andriamanitra. Misy fotoana izay Jesosy tsy mahatsiaro tena hoe ty zavatra ho annay tika mety misy pozina ho an'ny tenanay. Fa no famindraponao, izany koa ianao. Andriamanitra famindrapo ianao, mamindra fo ianao dia tsy marary izay ny amin'ny zavatra miditra amin'ny vavanay. Eny fa na Jesosy ara ny teny hoe tsy ny zavatra miditra any am-bavanao no hahafaty anao, fa ny zavatra mivoaka anatin'ny fonao ka avoaka amin'ny vavanao mety mahafaty ny hafa. Jesosy izany indrindra Andriamanitra no mbola angatahanay eto anatrehanao. Angatahanay eto. Aoka ny fanahinao masina no hitondra anay any fahadiovanim-po Jesosy. Ho eto any fahadiovanim-po izay, ho eto amin'ny fahadiovan'n-tsaina izay,
plus izay tsy varibarina amin'ny zavatra hita maso, tsy varibarina amin'ireo olana maro karazana. En plus izay fanahy masina mba hahidera ilay Andriamanitra mpahary anay. En plus izay mba hahidera ilay Jesosy Kristy mpamonjy anay, ilay maty teo anaty maty ho anay. Misy fotoana tianao izay matahotra be dia be, matahotra fa misy an'ity, matahotra fa misy an'izao, kanefa Jesosy efa nanao zavatra rehetra ho anay. Deranao izay Jesosy. En plus izay fanahy masina hitombo amin'ny finoana. En plus izay fanahy masina hitombo amin'ny fitiavana. En plus izay fanahy masina hitombo amin'ny fankasitrahana. En plus izay fanahy masina hitombo amin'ny fifaliana. Loza amin'ny fifaliana ny tany amin'izao fotoana izao, azakazaka raha tosika, izany ny azoko lazaina. Fa en plus izay fanahy masina mba hanana fifaliana na ao an-tokantranonay na any ao am-pivady. Jesosy, misy fotoana ngeka vao mifankahita dia tsy haiko fampirombotrombotra foana. Na ao anatin'ny tokantrano dia ohatry fifabedesana foana. Jesosy, hafao zahay, hafao zahay. Izao toeran'izao no ararotinay fa eto ianao Jesosy. Dia afaka mitaraina aminao zahay, afaka mamoaka ao anaty fonay zahay. Oka tsy zarery ny vavaka sy talao eto Jesosy. Sokafo ny vavanao, sokafo ny micro izy izay. Asandrato ny vavanao, asandrato. Oka hitaraina eto anaty an'Andriamanitra. So dia mbola misy fanahy mampahory antsika ka mahatonga an'Andriamanitra tsy tamana ao anatintsika. So dia mbola mandeha amin'ny fankalana fotsika. Ny hirintsika teo hoe Andriamanitra, mideranao foko. So dia tsy ny fonao no midera amin'izao fotoana izao. So dia fofeny fahatezerana no entinao anaty an'Andriamanitra. So dia fofeny green no entinao mankao an'Andriamanitra. So dia fotsy metrika an'Andriamanitra akory no entintsika eto anaty an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Aza velo fantiatoka ianao tonga eto. Ataovy ianao mihitsy fa mandray anao Jesosy. Mamahanao Jesosy androany. Amahanao Jesosy délivrer vesatra ao anatinao Jesosy androany. Androany izy eto. Hararoto ny fotoana rehetra riavako. Aoka nandratra ny feonao ianao Jesosy. Mamindrafo aminay. Miiky izahay, miantsoantso anao izahay. Mamindrafo aminay. Ianao ilay Andriamanitra marina sy lehibe. Andriamanitra tsy manisa heloka ianao, tsy mitanisa heloka ianao, tsy manosy-botanana ianao. Teneno anay ilay fitiavanao tsara indrindra Jesosy. Makasitraka indrindra Jesosy. Masina loatra ianao Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Amen. Misy teny izay ao amin'ny Isaia izay manao hoe dia izao lazain'i Jehovah Tompo, indro izao no efa nametraka vato ao Siona, dia vato voazaha toetra, vato tsara izay fehizoro voaorona, ho fanorenana mafy ka tsy mba ho taitra izay mino. Amen. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement au Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Niminu Timbatet. Un exemple concret, quand la tempête arrive au moment dans la barque, Jésus a dormi. Jésus a dormi pendant la tempête. La parole dit tout à l'heure que ne fuis pas, ne crains pas. Aujourd'hui, devant toute situation, nous ne fuyons plus. Amen. Quelle que soit la dimension, la densité des choses devant nous, nous avons un grand Dieu. Amen. Dis
votre voisin, nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu qui combat pour nous. Dis à votre voisin qui combat pour nous, qui a le cœur de compassion pour nous. Amen. On va danser, on va chanter cette chanson avec le cœur. Dans la joie.
sosi sausereke samachaya tise saloa onimira kuzabia pelana kane yinkumataiche 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 yeah. Jesus you are, but say no. Afir apamira pira tavani am now is. Amen. Sitakove na mefunata le apamira pira tavani mfianati. Sitakove tena noa tena mefunata botan bola mantura lewe.
pulua. Zawamti yakawaneti so. Akala zawamti yakawaneti so. Akala zawamti yakawaneti so. Akala zawamti yakawaneti so. Akala zawam pura pura kaneti 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 so. Akala zawam pia no one eti 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 so. Hey! Hey, hey! Hey! Hey, hey! Hey! Woo! Hey, hey! Hey! Hey, hey! Oyo! Oi! Oyo! Oi! Tungante sonse! Oi! Anasicha nulo! Oi! Anafakulo! Oi! Anapunapu! C'est sorti! Anaponapu! C'est sorti! Anaponapu! C'est sorti! Anaponapu! C'est sorti! Anaponabwe! Anabonaba, c'est sorti, Canada! Anaponabwe! Anabonaba, c'est sorti, Canada! Anaponabwe! Anabonaba, c'est sorti, Canada! Ita kitao satana, ita kisawe. Ita kitao satana, ita kitao. Ita kitao ambani, ita kitawe. Ita kitao ambanya, ita kitao. Ita kitao. Tao. Samedi. Ai não me tuma na wazi ha. Yala nareta. Yala jusa. Amen. Oyo! Oi! Oi! Avisa we. Oi! Tungante sonse. Oi! Anasicha nulo. Oi! Anafakulo. Oi! Anapunapu. C'est sorti! Anaponapu. C'est sorti! Anaponapu. C'est sorti! Anaponapu. C'est sorti! Anabonabwe. Anabonaba, c'est sorti, Canada! Anabonabwe. Anabonaba, c'est sorti, Canada! Anabonabo. Anabonaba, c'est sorti, Canada! Anabonabwe. Anabonaba, c'est sorti, Canada! Ita kitao satana, ita kitawe. Ita kitao satana, ita kitao! Ita kitao ambani, ita kitawo. Ita kitao ambana, ita kitao! Ita kitao. Tao. Tao. Yala negri. Yala d'amertume. Yala fakalade. Yala sussuche. Yala colère. Yala tristesse. Yala doute. Yala tous. Yala patan. Yala échec. Isak Tao. Uncle Zena, Uncle Zena, Uncle Zena, Uncle Zena, Uncle Zena, Uncle Zena, Uncle Zena. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Saute à tes sauces. Amen. Nous invitons le prochain serviteur.
Ao tsara ve? Alléluia. Ao tsara. Sotra Jesosy. Jesosy sotranao zay fa ianao mbola manome zao opportunité zao indray fanay miaraka. Miaraka midery anao. Tena hoe miara-miaina aminao. Miaraka faly izay Jesosy. Fa manana Andriamanitra lehibe izay manana ny hery sy ny fahefana rehetra. Izay manana ny fanjakana koa. Jesosy aoko ianao no hanambara tenao amin'ny vahoakanao tsirairay. Hanomana ny fananay tsirairay aby izay Jesosy. Mba tena ny tena avy aminao no hoeninay. Fa tsisy ho hita avy aty aminahy Jesosy na ray arana. Ataonao fitaovana fotsiny azy Jesosy mitondra izay tianao holazaina amin'ny vahoakanao indray amin'ity andronao ity. Dia makasitraka Jesosy satria tianay amin'ny fomba izay sy takatry ny sainay ianao. Amen. Amen. Alléluia. Androany zany sika dia tena hoe fampianarana be hoe ohatra ny ahoana natao fa hiaraka sika mianakavy eto. Hiaraka hifanaitra hoe ahoana zany izy zany fitiavan'ilay vadikana. Alléluia. Hoe ahoana zany vie éternelle dia mbola eto an-tany zany. Zay zany no hiarasika sy izany no hampianatra anareo eto fa samby hipolorotra ny anasika ansika inona tokoa moa zany. Ohatra ny efa 2025 zay nisy ny kristianisme efa 2000 ans, plus de 2000 ans. Fa inona mbola mampiavaka asika sy ohatrany zay ahitana koa inona ny mazanak'Andriamanitra asika sy ny iainana zany maha-kristianina asika zany. Voaka isika ny ao amin'ny acte 1, 6 à 8. Au nom de Jésus. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils lui demandent Seigneur, est-ce maintenant que tu vas établir le royaume d'Israël? Jésus leur répond, vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide. C'est là lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Raha naraka ny tantara tamin'izany sika dia nanantena mihitsy zany satria teo ambanin'ny pouvoiran'ny Romanina tamin'izany dia nizaly be ny zanak'Israely. Dia ohatrany hoe nanantena be mihitsy zany hoe ty fahatongavan'ity Jesosy Kristy ity zany dia ampiverina ny fanjakana amin'Israely indray hoe lasa hoe 1960 zareo zany hoe indépendant tena maleo tena zany izy zany fa sy eo ambanin'ny fifehezan'ny Romanina. Dia nanantena an'izay daholo na ny Israely na Jean Paul Baptiste koa raha dia nanantena hoe ho afana ato amin'ity fonja ity zany fa tonga i Jesosy. Dia Jesosy nefa niteny hoe ny ray ihany ozy izy mahalala an'izay. Dia raha manaraka ny fampianaran'i Jesosy isika dia Jesosy nampianatra. Izao izy atao rehefa mivavaka nareo. Ao Matthieu 6:10 manao hoe ho tongany ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Hoe mba hanana an'izany faniriana zay hoe zay fanjakan'Andriamanitra zay zany tiany Jesosy ampitaina eto hoe
mba ho etaetany olona tsirairay avy ho tonga ny fanjakanao rehefa manao raina izay n-danitra zany sika. Dia eo amin'izay fanjakan'Andriamanitra izay zany a no mba tiasika sindriana androany hoe ahoana moa zany eto zany a irina mba ho tonga. Zay a ny fampianaran'i Jesosy rehefa mivavaka. Fa rehefa aiza ary zany le fanjakan'Andriamanitra zany teo. Fa rehefa mamaky baiboly sika dia mahita rehefa tonga any amin'ny Matio any a 12:20 manao hoe fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoako ny demony dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Aleluia aloha zany sa aleluia. Tonga eo aminareo sady ny fanjakan'Andriamanitra. Eto zany tonga le izy fa ao anaty izy sa ao anaty. Fa ny fahatongavan'i Jesosy zany no hitondra izay fanjakan'Andriamanitra satria Jesosy no namoaka ny demony tamin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra. Dia raha mbola mandroso sika amin'ny ten'Andriamanitra dia mahita sika any amin'ny Luka 17:21 manao hoe ary ny olona sy anao hoe indro ety na ery fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Misy etapy zany, misy etapy ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra io tamin'ny fiainasika tetỳ tany. Nisy ny faniriana izay nataon'Andriamanitra tao am-pony tsirairay avy dia nisy Jesosy nampafantatra hoe za tonga misy hitondra an'izay dia eto mandray an'i Jesosy amin'izay ny olona dia izay le hoe tonga ao anatinareo ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ary zany hoe fanjakan'Andriamanitra tonga ao anasika io. Zay rehefa sika eny amin'ny Jean 14:17 manao hoe dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azony izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Inona io zany? Io le fanan'Andriamanitra nentin'i Jesosy io zany. Zany veloha dia tsy mahafaly kosa veloha zany. Mety ohatrany hoe tantara efa nandeha ve? Fa androany tena sérieux ty resaka ty. Fa aoka isika sy ho sensible amin'izay teny ampitonan'Andriamanitra eto. Fa mandray an'izany tokoa ve isika? Nahavan'Andriamanitra eto. Tsy azo izao tontolo izao raisina zany izy satria tsy hitany na fantany. Fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao anatinareo izy. Sika sy raha tonga eto no hivatana an'ity teny ity androany. Sika nefa nampahafantarina. Mandaigny sika raha tsy mahafantatra zany. Sika nefa nahita an'izany. Fiasan'ny fanamasina zany. Nomen'Andriamanitra fahefana afaka mandray an'izany koa zany sika sy ny aina an'izany. Sinon sika samby natoritory tany an-trano tany daholo androany zany mety efa samby efa lasa tany adovy lasa nakarifa mba tsara ny andro. Fa conscience sika hoe fanan'Andriamanitra. Jesosy. Be dia be zany ny ambaran'izay teny zay satria tellement risy be zany reto. Tena risy be zany tehaka ho an'Andriamanitra no fa tena sisy zavatra farak tsara ohatran'izany. Mba fantatrao ve fa ny Andriamanitsika efa nisy taloha lavitra noho ny zavatra fantatsika ankehitriny. Sokafaka amin'ny baibolinao dia vaky isika ny Job. Job 36 vaky isika manomboka amin'ny 26 ka hatramin'ny 28. Anaran'i Jesosy hozy izy hoe indro lehibe Andriamanitra ka tsy takatry ny saitsika izy ary tsy hita isa ny taonany fa mampisavona ny rano izy
dia milasaka ho ranonorana amanjavona izany izay ahidiny rahona ka lasany amin'ny olona marobe. Tany amin'ny androny Joba zany dia efa nampitenitenenin'Andriamanitra. Aty ariana be ty zany siansa vao mahatakatra hoe misy ny évaporation ka dia makesy dia makany. Mba azonareo saina hoe zany misy dikany ara-panahy zany fa raha vao tsy misy vapeur miakatra avy aty amin'ny tany dia tsy tonga rahona dia tsy andasaka orana ny avy any amin'ny lanitra. Dika zany amin'ny ara-panahy tsy maintsy misy zavatra ataosika tsiraray avy zany koa, misy para ataosika vao milasaka koa ny oran'ny mpitahina avy any an-danitra. Tsy maintsy mamoaka an'le chaleur ianao zany avy aty amin'ny tany, vapeur ohatra ny fidarana ataosika ireny. Misy vavaka tena hoe teka tokony olombavaka isika tsiraray avy, manandratra mipakatra any amin'ny lanitra any, dia ahita ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Fa raha mbola tsy misôfy io zany, raha tsisy hafanana ao anasika tsiraray avy dia para avy aty amintsika miakatra dia tsy hitovy ny vokatra ho hitanao. Fa expérience izay efa nanasika tsiraray avy, sika tsiraray avy samy resy lahatra zany ahoana zany mivavaka zany. Fa rehefa maharitra mivavaka sika dia ndraindray ianao ohatra ny hoe sainao zany ohatra ny hoe midécolle ve zany sa azonareo ve misy atmosfera hafa misy ny ainanao rehefa tena mivavaka ianao, ataovy mivavaka ianao mihoatra ny adiny ray na ny lera raha tsy fantatrony hoe tamin'ny firy ary hanomboka dia aiza. Fa raha mbola tsy tonga tamin'izay dimension izay sika tsiraray avy dia mampirisika sika. Fa hita ny fihavahana ianao. Fa rehefa mahery mivavaka sika dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra sika. Ahita zany communion miaraka amin'Andriamanitra any ahoana Jesosy. Ary ho hitanao fa io lazainao toy ny fanjakan'Andriamanitra io dia voarainao anatin'ny fiainanao amin'izay. Ahoana izy ny tena Andriamanitra tamin'ny teny Jesosy tamin'ny ona tamin'ny Nikodemosy. Mahafinaritra ohatran'i Jesosy zany fa rehefa nandeha le tsozaina reny taterina dia ohatran'ny hoe hita kokoa le inspiration mandeha. Satria Nikodemosy zany valina mpianatra tena hoe nanjalanjaina hoe tena nanana maizy azy teo amin'ny Israely. Anefa izy nafatarina fa tsy afaka nanao ininona tamin'ny Marie Magdalene izy tamin'izany raha haitsika ny tantara. Ary tena niasa saina izy inona ty zavatra ho ampianariko isan'andro ty nefa to misy fahefana hafa tsy afaka ho reseko. Dia haisika ny tantara fa Jesosy ny nanafaka anazy. Dia niinviteny Nikodemosy dia tonga dia mikaresy lasy Nikodemosy hoe tena napahitana fa tsy tafavoakako le izy fa nefany ianao no natafavoaka anazy. Fantako fa ianao le zanak'Andriamanitra ahoana zao. Inona zany tena planinanao amerina ny fanjakan'ny Israely sa ahoana? Dia Jesosy ny teny aisika ny teny Jesosy ahoana zany ateraka indray ozy Nikodemosy aza mampesona fa aiza koa dia ateraka ahoana za ve hiditra ny ekipa. Hoe tena niasany zany sainy hoe tena inona ty zavatra mahazo anany ty. Dia hitasika ao amin'ny Jean 3 ho hita ny teny Jesosy hoe mba hainao hoe ahoana zany fanjakan'Andriamanitra zany ozy izy. Mena exemple izy zany satria zay ny fomba ahafahan'Andriamanitra mampita. Ny rivotra ozy izy misoka amin'izay tiany ary renao ny feony nefa tsy fantatrao izay aviny na izay alehany. Dia tahaka izany izay rehetra teraky ny fanahy. Dia hoy sika ohatra efa mahasaminay ny rivotra, sy resaka rivotra moa zany sika fa mahafantatra an'izany rehetra zany hoe ahoana zany. Fa misy fotoana ianao tena ataon'Andriamanitra
tsisy apoka zany hoe saina hoe inona, saina hoe inona ary fandeha ty fiainako ty, tsisy lôzika mitombona so ny fiainako amin'ny maha olombelona anahy. De mifalia ianao fa eo indrindra ny idiran'le fanjakan'Andriamanitra amin'ny fiainasika tsirairay avy. Eo indrindra. Eo ianao le tena mitoraka amin'Andriamanitra tanteraka. Jesosy a. Tena resy azy Jesosy a. Atao izay tianao rehetra Jesosy. Mifalia ry havako a. Raha mbola fizahan-toetra mahery vaika mandalo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Fa manamboatra ireny falazaiko an'izany. Manamboatra mba hahafantarasika hoe tsisy mahavita mihoatra lavitra noho Jesosy zany sika na hoaiza na hoaiza. Za zany no dia resina tena, za zany no viana zany nisy fotoana zany resaka tamin'ny pasteur Liva dia pasteur Liva hoa. Saiko fa za hoa lasa ohatran'ny bandy betomany zany e. Za hoa vao maheno tenin'Andriamanitra na misy hira ihany ka dia ohatran'ny tonga dia ranomasika eo mangano any dia saiko azavaina fa tellement hoa misy fotoana mivavaka hoe mba fomba rainy ianao zany mivavaka ohatry zany. Dia ndraindrainao zany misy hoe adiny roa sasany io fa sisy tonom-bavaka tafavoaka mivavaka akory. Fa vao miaino ianao hoe Jesosy. Jesosy. Tonga dia fitiavan'i Jesosy le tanao. Hoe sisy tiana mihoatra noho ianao zany Jesosy. Na hoaiza Jesosy. Mila mandalo an'izany zasy ianao. Mila mifanena amin'izany fitiavan'i Jesosy zany. Fa ninona zavatra nitranga Jesosy rery ihany mbola sa. Fa rehefa tena mafy mahazo anao be dia be ny mialangalana. Ary rehefa nasehon'Andriamanitra koa zany hitezana. Fa sy hoe ianao akory nandalo eseka be tamin'ny fiainana. Fa misy fotoana ampahiratin'Andriamanitra maso hoe zerevo zavaka manantena olona zany ianao. Fa misy limity ny olona tsirairay avy. Fa rehefa tadorasy ny tantara dia lasa izy. Ary isika tsirairay avy dia napetraka Andriamanitra ty amin'ny firenena izay tena misy an'izany. Fa aty na vady mifankaty ohatranao anaran'ny akamarony a. Fa rehefa tena tonga marary ny anankiray dia avelan'le vadiny eo. Miova vady izy fa zaho izy sy ho adino aminao eto fa independent izy ny fiainana satria sy mino ny fiainana mandrakizay izy. Fa Jesosy zany mety hoe zay moa hoe zany tenitenan'izay foana hoe sy manara-panjakamy izy. Fa Jesosy mbola sy miala aminao zany izy fa miatrika foana izy. Miatrika foana izy Jesosy a. Sotra Jesosy a. Sotra Jesosy. Jesosy zany dia nampananteny isika rehefa nanome ny fanahy masina izy. Fa ho aminy zany no atatsika fiainana. Io zany a, inona moa no tadiavisika fiainana. Fiainana farak'izay tsara. Fa manana fahavalo sika manajamba ny masika io. Fa androany ho ahafahany Jesosy zany. Tamin'ny herin'ny zandrikely iny nitoriteto i Jo dia niteny izy momba an'ilay hoe Yahweh. Hoe nisy révélation zay izy hoe rehefa teny any hoe dia ohatr'izay zany famakiana azy fa tsy Yahweh. Dia raha vao tonga eto tany ianao zany na faly na tsy faly dia efa Andriamanitra naneho ny fahalehibiazana hoe zany lehibe indrindra. Tsy maintsy miaso anahy ianao raha vao tonga eto tany vela. Dia rehefa ho faty ianao na faly na tsy faly tsy maintsy manao hoe
mialaina. Fa sika mody fanina. Fa aza mody fanina sony reto a. Aza mody fanina sony reto a. Aza mody fanina sony reto. Zay rehefa singa ny Romain 8:10. Io dia zavatra tena mba tiako ao anaty baiboly ny Romain 8. Ozy izy ny amin'ny Romain 8:10 manao hoe fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty aza ozy ny tena no ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Io famonjem-panahy io zany a, io ny ao am-pony Jesosy io hoe fa ninona zavatra ananasika zany amin'ity tany ity ka sy milamana ao amin'ny fanahy ao dia reraka. Lasa fahoriana ny fisiany zavatra rehetra eo amin'ny fiainana. Raha niry ianao hoe tianao, io moa zany dia resa-bola foana ity fiainana ity raha hoe vola dia hoe izao. Fa be dia be retin'ny olona samy mahita an'izany sika. Misoran'Andriamanitra hoe nalefany taty amin'ny tany hoe lazaina mandroso. Ahitasika an'izany hoe tena manana fiadanana marina ve ny tany mandroso. Fa ampianarin'Andriamanitra zasy ianao jerevo mahita an'ilay fanjakako amin'ilay olona ve isika. Misy toerana hafa mbola mandroso lavitra ny eto France, fa vao may mipira ny situation. Raha amin'izay reportage sika isanao jereva hoe mahazo ny olona any Corée du Sud, mandroso Corée du Sud, mahatanjaka. Raha mijery ty velona dia misiritra wow, tena manana ny rehetrarehetra. Fa any besaka indrindra ny jeune mamono tena. Jeune ao fa sy ny olona, satria méchant loatra ny fiarahamonina. Raha vao sy mireusir ianao zany vis-à-vis ny tsirairay avy dia excluenao ny fiarahamonina. Sako sony ny ankizy makany ampianarana, mbola no fianarana izy fa tokanao hatrany dia sy mivoaka satria sy nahazo meilleure note sy voalohany exclue azy ianao amin'ny zavatra. Ny olona efa sy mody sony fa mijanona any ampiasana satria mila performance, mila zavatra hitan'izao tontolo izao fa tena miavanse ianao. Fa nefany fiainan'ny olona sisy fiainana sony izy. Tsy afaka mody any an-trano sony izy. Tsy afaka manana vie de famille sony izy. Tsy afaka miconfie amin'ny ray aman-dreny sony ny ankizy. Tsy afaka manana fiainam-pitiavana sony sy manana fotoana ampiarahana zany ny jeune. Fa mila mikandra mafy, mila hoe aiza no mahatonga na ho performant amin'ny zavatra rehetra. Dia sisy fiainam-pitiavana sony koa. Io zavatra hitasika isanandro izao mampianatra. Pas forcément hoe ao anaty baiboly ao ihany misy zavatra afana mianatra. Fa fiainasika andavanandro ampianarin'Andriamanitra foana zany sika ny fiainana andavanandro. Fa io famonjem-panahy io important amin'ny Jesosy io. Important amin'ny Jesosy io. Raha vaka isika mitohy an'io fa raha ny fanahy izay nanangana ny Jesosy Kristy, Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty ozy izy no amelona ny tenanareo koa mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Zany hoe important amin'ny Jesosy zany aloha ny fanahy, fa izy koa mahay manangana ny nofo. Io zany dia mety mieritreritra foana sika dia efa Lazarosy foana zany voasangana. Miandry zavatra lavitra be foana ve zany sika vao ahita hoe maty misy voasangana dia zay vao hoe nanangana tamin'ny maty. Fa lazaiko sika sanao fa maty isanandro sika. Misy maty zaza miteny dia misy zavatra maty any anaty koa. Fa velomin'ny Jesosy isaky ny seconde isaky ny minitra. Aza miandry ianao hoe nasangana tanaty vatapaty vao misangana amin'ny maty zany, fa manangana Jesosy isanandro. Manangana amin'ny ara-panahy koa Jesosy. Misy ianao tena reraka be, tena na finonao nefa sy hitasona nakaiza ny finoana. Dia misy namana olona iran'Andriamanitra na mpanopon'Andriamanitra na misy ten'Andriamanitra alefany indray na hira na saiko dia velona indray mifananao. Fananganana zany, fananganana izany. Tokony hanana
fiainana feno fiderana zany zasy anao hoe fa sy andrysika hoe tena nisaona ny olona dia reo aveo ka niarina le ry de hoe tena nitsangana tamin'ny maty izy jalà. Ahoana ny tokony fivoakan'izany manifestation zany fanjakan'Andriamanitra mitoetra ao anasika isanao zany? Inona zany tokony hita amin'ny fiainasika? Io zany sy tonga ho azy matoy ianao faly misy zavatra mahafa-po ao. Dia ny ten'Andriamanitra ny falia aloha raha mbola misy fizahan-toetra aminareo any amin'ny Jakoba any zany fa zay na tonga faharetana. Tozana hoe ahoana moa misy épreuve nefa za vao faly. Fa raha mbola sy ny fanena tamin'ny fitiavan'Andriamanitra ianao dia mbola zavaka hifaly. Fa sika sy ianao samy tehirery manana zany fanan'Andriamanitra zany. Tokony hanana fifaliana zany sika. Tsy hitady zavatra lavitra be zany hoe tokony hanana fifaliana. Dinareo nge sika zany dia tian'Andriamanitra zany sika gasy. Za zany tena misaotra Jesosy natao gasy satria sika tena manana sens de l'humour tena grave be. Raha ny fahatrany any amintsika dia ohatrany hoe efa vita ohatrany hoe sisy olona nivoaka ny trano sony fa efa namony tena daholo. Fa dia mahita zavatra hifaliana foana zany ny olona. Pas forcément hoe tian-dafy sika dia zavatra atian-dafy no mampime asika. Fa na ny tenysika dia tokony hafaly asika hoe ahoana zany fifaliana amin'ny teny gasy zany. Ahasy menao zany dia ahasy dia raha dininao zany dia hoe ahasy zany alpha zany fiatomboana. Asy zany amin'ny teny gasy ny ho avy. Rehefa teny zavatra ho avy ianao dia misy asa foana. Dia rehefa menao dia tsisy hoe zany hoe androany zany na hoe amin'ny teny gasy hoe rehefa androany dia hoe ohatra. Fa asa foana rehefa menao dia rehefa misy zavatra miatomboka amin'ny fiainanao dia efa mifaly sady ianao hoe miaraka amin'Andriamanitra dia ho falifaly. Raha manao indray ianao hoe hihihihihi dia raha hoe misy zavatra nijoro teo amin'ny fiainanao hoe nanomboka ny zavatra nasangan'Andriamanitra dia efa mifaly indray ianao fa ho any amin'ny ho avy indray ianao. Hihihi dia faly ianao. Misy hoe raha misy zavatra hoe zéro misy ny fiainanao hoe tena tsy zavatra napoaka misy ateto dia mbola anatena foana indray ianao hoe mbola sy nahasa ihany mbola gasy ianao zao no vao mahafantatra an'izany. Satria tenysika gasy no misy hoe futur manomboka amin'ny asa. Rehefa menao zany ahasy hasy hasy zao zany zao zany tonga mondena elektronika to zany sika azonao hoe mbola faly foana ianao fa ny tomponazy zany milay foana izy. Dia tena ianao zany tokony hanana fifaliana foana. Tiako tenena hoe sy nandeha nijery gadely male ianao na saiko hoe kakakaka zany. Fa zareo so dia ohatrany manany ihany zany pasteur zany fa fiainana zany zaraiko anareo zany. Fiainana zany zaraiko anareo zany. Zahay moa zany dia tena alleluia be fa dia raina Jesosy fa zahay zany dia nomen'Andriamanitra vide famille ao an-trano. Misy amin'ny papa sy mama ao an-trano zany. Tonga ianao zany avy miasa dia efa vita ny sakafo. Lasa misy misakafo maraina, misy sakafo atoandro normal be, misy sakafo hariva tsisy tsonona hoe samy manao ny sakafony. Samy manao rapidapida, samy manao tsofotsofoka dia samy saiko aloha fa dia za zany mifaly. Alleluia. Saotra Jesosy. Fiainana menao zany Jesosy faly. Ary zany tena derako an Jesosy satria saiko fa ataon'Andriamanitra ao anatiko misy zany mahita zavatra tsisy dikany memezana zany ozy ny olona ary sy mety matotra misy. Anefany tena deraiko zany Jesosy nametraka an'izany ao anatiko ao satria
hitako hoe arena farak tsara indrindra zany ampitaina amin'ny manodidina sy ny taranakao. Hoe manana Lamborghini ianao voafaly. Nefa ianao possible mandeha mody ianao hoe enjeny lambo. Eny aminay mas misy lambo. Lambo e. Zay nareo le tiako tenenina moa fa misy zavatra hoe vao mahita sika na zany fifaliako zany tonga aty zany Jesosy. Tonga any amin'ny assemblée vao afaka mamihaina olona zany. Taloha zany sy mba afaka manao an'izany e. Fa zany mamihaina anareo zany angeka henonao zany manana afaka mizara fitiavana satria tianao a Jesosy. Mety hoe izay ny afaka ataoko ny olona Jesosy manao câlin anazy a. Fa ianao Jesosy tena ianao tena câlin be mihitsy Jesosy a. Saiko fa za zany ohatrany alohany atody dia mandefa YouTube reny dia misy an'ilay hoe direct, misy an Jesosy le mandeha amin'ny misy mihira azonao le hira pesant be. Ohatrany hoe Jesosy mandeha amin'le ohatrany ranomasina dia misy feon-kira malefaka. Dia tamin'ny farany ohatrany hoe Jesosy miondakondana kely an'ilay zanak'ondry, manao câlin an'ilay zanak'ondry. Dia saiko aloha fa za zany dia mahita filina Jesosy ohatr'izao zany moa sika Jesosy no voakalain kely. Mety ianao miteny hoe rehefa lehibe zany ianao dia tsy mila mianty zany fa ridicule be zany. Fa za dia lazaiko anareo fa miantana amin'io gracia io arany. Mila mahay mankafy ianao zany. Mila mahay mankafy ianao. Hoe ahoana zany nomen'Andriamanitra olona be fitiavana ohatra anareo zao. Dia ahoana sy zara fitiavana satria mandray koa rehefa mahita anareo. Misy fiainana andavanandro izay tian'Andriamanitra hiaina asika. Mety ny olona any am-piasana mety miridicule izany hoe mais qu'est-ce qui lui arrive lui. Fa izay ny tian'Andriamanitra. Fa Andriamanitra naneho fitiavana mihoapapana tamin'izaho sy ianao. Dia raha mbola misy fotoana afana maneho ianao mety tsy afaka hizara vola moa. Fa mety mbola ho avokoa zany sainao izay fanendren'ny fanahy masina any. Fa tena mila be finoana zany sika koa e. Efa tena saiko fa dia sy nresaka moa izay mivady fa iny zany mba tiako be ny hoe ny mino sy mba taitra. Fa ny atombon'ny moe taitra ngamba dia ozy isika hoe bombona. Misy zany tena hoe bombona. Fa rehefa tena ampy fanamasina zany sika dia matoky ohatran'ny Jesosy le natory tao anaty sambo. Jesosy zany raha ohatrany hoe olona bombona dia mety tonga dia izy tonga saoty tare ivelany misy izy ahoana ty ahoana ty le. Fa fiainana andavanandro nefa za mibombona zany. Saingy fa za moa zany zao fa mety inona ro zany bombona ozy izy ahoana fa ko tena mila mahay mankafy sika manana an Jesosy. Hoe iza le Jesosy anao dia ahoana marina izy. Dia mila sika sarary avy reo zao efa saiko firy fa afaka mifampiantso sika reradreraka e. Hoe tena ahoana ty. Dia misy ny sasany miteny inoko mataitra izay no mety avany anao amin'ny telefônina ohatra. Dia tadidinao le momandro any inona tokoa matataitra amin'izany Jesosy fa aleo za hivavaka tsara dia ianao ny alpha sy omega. Mety hoe mbola tsy teako le omega Jesosy fa eo amin'ilay asa fotsiny aloha dia hifaly aho. Azonareo ve? Rehefa mandinika an'ilay omega masonareo fiadanana za zany eny. Za moa zany mety hoe bandy hafahafa kely fa rehefa mahita ny sarin'ilay omega za dia variana foana dry zaho zany hoe le tena tianao atao hoe omega Jesosy hoe sy naninanika tsara. Tapota tsara manao an'izao eo amin'ny zany le marika an'ilay omega reny le omega e. Ohatrany hoe tena tonga amin'ny tena fiadanana e. Dia rehefa mijery an'ilay alpha ianao dia le trondro alpha. Dia ohatrany hoe mbola hoe mihazakazaka be ianao amin'ity tany ity rarararara. Nefa Andriamanitra efa manana fiadanana nampanantenainanao dia fiainana mandrakizay. Ary io fiainana mandrakizay io zany resansika sy ianao eto zany.
io zany afaka miatomboka eto a io fiainana mandrakizay tenen'i Jesosy io. Manana fatokina zany ianao, mireharehanao fa mahanany Jesosy a. No zany a ampiteny vazahana am'izay nareo ty. Non, il faut être amoureux fou de Jésus. Ahoana zany amoureux fou zany? Matetika za zany ohatran'ny ray amin'ny tena ny vadika aza mamasisika loatra amin'ny ankizy fa ny jeune nge misy fotoana tena ohatr'izay izy mandalo an'izany amoureux fou sy amoureuse fou zany. Fou mosa folle saiko. Fa fiaina sy mainzy andorovanao zany. Mety misy misaranao hoe dia efa lasa adala mihitsiny. Na ny telefona na ty dia asiana anarana kely. Asiana an'izao. Hoe tena ny inspiration rehetra dia ao e. Dia tena miaino ianao. Ozy izy ihany na hoe zao. Fa tena tokony ohatr'izany fiarahasika amin'i Jesosy. Reharehanao zany mahana Jesosy zany. Hoe izy zany Jesosy zany. Jesosy resy manarana. Tadidiko a tamin'izaho mbola vao niaraka tamin'ny Pst Andry hoe ampamoaka moa zany eto fa voninahitra ao n'Andriamanitra irany a zahay a any Tosy no mipetraka. Lavitra zany a izany anjanahary. Fa ianao zany ohatrany tena sy tena akory lelera hoe tena mbola misy fodiana lavitra. Nefa ianao zany mbola mikafiry hoe tena mbola nefa fodiana angamba mbola misy adiny firy any ny andro maizina. Fa mbola sa ihany ianao zany mody. Zanareo ve? Taty aoriana mantsy misy an'izany ankanatratra zany ny fiarahana. Fa taloha tena mandeha lavitra be misy ny fanaterana. Tena dia tsy misy nena fa dia mba lemba niaraka ohatr'izay dia mody ianao zany vao mijerijery sao dia misy alika sao dia misy ahoana amin'izay. Fa sa ianao zany. Sa ianao noho ny amin'i Jesosy. Sy malala reraka ianao. Aiza misy ve ary eny anao fa lasa. Satria Jesosy ny jerena. Mety reraka ianao. Amfirinao vao mivoaka avy any. Fa ianao mahafantatra hoe misy Jesosy ao mahita. Tianao zavatra mahafaly an'i Jesosy a. Jesosy a ataoko sao ezaka sao fotsiny satria noho ianao Jesosy a. Mety misy fotoana any amin'ilay vehe Jesosy misy 15 minutes ohatra ny tafatory zany. Fa noho ianao Jesosy te mandeha. Tiako ho tsara sady lehibe Jesosy zany hoe trano fivavahana iarahana aminao zany. Na mety ho lafolafo ara Jesosy niofan'izany dia tsy olana Jesosy fa hampafiry ny zavatra lanilaniko amin'ny fiainana andavanandro zany. Dia sa ianao. Manolo tenanao hoe tairo Jesosy fa asiako zany. Nisy fizorana voalombelona nataony pasteur Bojo zay nalefa ny tao amin'ny tambazotra asika tao. Misy an'lery hoe matoky fitonanao iny. Dia matetika ny olona ohatrany hoe vao maheno dia ohatrany hoe tena. Dia mafy ane izy ty Jesosy. Fa nefa rehefa tena miaina anao lera dia matoky fa tsara ny fitonanao Jesosy. Sisy olona afaka mpanantena antsika izany. Sy hoe akory animbana sy fiainasika fa be dia be zany olona nampanantenanao tao amin'ny fiainana fa manana limite ny olona. Misy any olona tena mampesona, misy tena mampanantena lanitra 7e ciel oe zaiko e. Fa Jesosy ihany tena manana zavatra hoe fiainana mandrakizay. Ampanantenana anasy ianao zany. Ary io dia afaka iaina zany zavatra resako zany a efa ao anatin'ny fiainana mandrakizay zany. Any fiainana mandrakizay a sy sony zany faharerahana zany. Fa rehefa ao anatin'ny fitiavana ianao dia adinonao ny faharerahana. Adinonao hoe mbola hiasa rapiso aho. Adinonao hoe mbola misy fa ilay fitiavan'Andriamanitra ao anasika dia manosika asika any fitiavana.
mety ho kely sisa amin'ny fotoana fa Andriamanitra dia niteny fa Jesosy ny lohan'ny fiangonana. Dia ohatr'izay rehefa miaraka amin'ny Jesosy manaiky. Izasy ianao natao hoe fiangonana, natao eglizy zasy ianao. Dia manaiky izay fitonan'Andriamanitra isika. Satria ianao falifalinao entin'Andriamanitra, dinio ange io zany sisy fampiasonana zany eto hoe izao reto atao fa tena iaino. Hoe tena matoky ianao Jesosy dia rehefa hohainina eto dia samy hohainina eto zany Jesosy dia izay zany. Dia ho hita eo indray ny toy an'i Jesosy fa dia izay dia sy ala aminao na inona zavatra hitranga dia ianao zany naranay Jesosy. Dia iainanay mihitsy izy Jesosy ho fampianarana ao anay. Ho ampianaranay ny olona koa Jesosy. Hoe misy zavatra efa nampandarovinao tao amin'ny fiainanay tokoa nge. Mety ho aretina io, mety fitsapana maro isan-karazany io, fa eo nahitanao hoe teto sy zahasony. Sy zavatra nataoko fa Andriamanitra na nasitrana anahy. Andriamanitra no nafaka anahy tamin'ity. Andriamanitra no nanome fifalinana. Saiko fa aoka ianao anona fiainana miaraka amin'ny Jesosy dia ho hitanao zany hoe misy fotoana ianao dia faliany fanamasina zany. Za zany tamin'ny fiainako dia mbola sy nikitika zava-mahadomely zany ka saiko izay style any aloha. Fa zany faliany fanahy masina zany. Nisy fotoana zay sy Pst Daniel ka sy mifanahy masina momba an'izany tany Toulouse fa ohatrany adaladala dia say fa dia kanikany dia tafapetraka aminany mihitsy dia mifampijery dia kakakaka. Zay dia efa sy hainao hoe inona. Antony nge Pst Daniel tratran'izay zay sisy tany Toulouse dia ohatrany hoe sy hainao zany fa dia faly ianao dia azonareo ny tsinambara saotra Jesosy kasika ny fanany siraray avy ianao fiainany siraray avy Jesosy asehoany siraray avy Jesosy fa ny deneto atany Jesosy dia manana zavatra sy toko sy forona izahay manana anao, manana arena inestimable izay manana anao. Ny olona mety mandovola Jesosy zany hoe fampikarakara izany fa izahay Jesosy hafa indrindra zany hoe iny fa nitondram-bavaka nitondra fiainan'olona anankiray teo am-pelantananao zany Jesosy. Sy hitanay soa zao amin'izao tontolo zao fa any aminao zany misy Jesosy. Ary dia tena mahavoray izay Jesosy fifaliana satria kasika ny fiainany siraray avy ianao. Nanome fiainana ho an'ny siraray avy ianao. Jesosy aza velo varim-bariana izay Jesosy. Fa aminao ny andaonay ary sy maintsy ao aminao ny hafaranay. Ny ao am-ponao Jesosy ny fahavelomanay mandrakizay. Jesosy ianao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Saotra Jesosy. Ao aminao no sitraka Andriamanitra no metrana ny fahafenona rehetra. Rehefa manana anao zay Jesosy. Miasa eo amin'ny fiainana ianao Jesosy dia manome toky anay ianao. Fa idry izao omba anareo mandrakariva. Mandra-patapitra ny fataperana izao tontolo izao. Raisinay ny teninao Jesosy ho famarinana ny fiainanay. Ka ninona zavatra lalovanay Jesosy dia hifikitra izay. Ary ifampitantara izay siraray avy ny zavatra tsara rehetra nataonao. Tena vao mifankahita izay dia inona mba teneny zavatra mahafaly avy any aminao fa sy tonga dia hoe hitanao vele tamin'ny BFM, hitanao vele tamin'izao. Jesosy aoka izay tenao ho BFM hoe be fitiavana Jesosy amin'ny manodidina anay dia zara fitiavana izay raha fahasarana izay Jesosy. Mba ho contraire amin'izao tontolo izao ny any ambavanay fa sy fahalitanisa ny zavatra mafy nalovanao foana Jesosy, fa mba hitanisa kosa ny fahasarana nataonao amin'ny fiainana siraray avy. Fantatra Jesosy fa travy be zany Jesosy, tena travail be zany fa ezaka izay siraray avy. Mba tena fanay miaina zany fiainana mandrakizay teny aty an-tany zany Jesosy. Tena hoe iainanay zany fiainana miaraka aminao zany Jesosy. Hoe zany matoky ianao hoe ianao au contrôle zany Jesosy. Ho reharehanay Jesosy
Jesosy amin'ny manana. Ho rehaream-piainana izany manana anao. Fa ninona misy amin'ity tany ity teneniny tenin'Andriamanitra dia tsisy asaraka amin'ny fitiavan'i Kristy ao anatinay. Jesosy, sotra Jesosy. Ny amin'ny fitondranao rehetra. Be dia be ny mbola sy takatry ny sainay Jesosy. Fa asianao zahay misy fotoana asianao lanilany ary amin'ny transaty ary Jesosy. Kalmy ianao feonaovako anazy. Ndany ianao mipetraka sary asa amin'ny kanape. Fa zaho ny karakara anazy. Aoko izahay mba hay ampiadanina koa Jesosy. Fa ianao ilay tompony zavatra rehetra. Halleluja. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Mamangy manokana ny tsirairay eto. Fa sy lehibe no ianao izay anarany aretina rehetra Jesosy. Fa ny anaranao ny lehibe indrindra Jesosy. Aoko ianao ny anapaka sy andidy Jesosy amin'ny fiainana tsirairay avy. Halleluja. Amen. 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 Nous allons entrer dans la préparation de la Sainte Seine. Nawe tena mamikwe tena tikwijinga malala ny foko yanao tsy sosio tsy atakaloko an'izaiza tsy hosoloko ninonine fa hatramy farany Netsika sianao hatramy farany Foko izay maminy foko ety teo meko anao Nandao azy izao tontolo izao Zao tsy alaminao Nafaly ao nalahelo ao tefonenao Naray ao nani ao tsy lozanao Ka itsy ao miboaty fanao Anao hatrao farany Tikanao e Tena mamiko e Tena tiako indrindra Malala ny foko Ianao tsy sosio Tsy atakaloko an'izariza Tsy hosoloko ninonine Fa hatramy farany Itsika sianao Hatramy farany Maminy foko ety Teu meko anao Nandao azy izao tontolo izao Zao tsy alaminao Nafaly ao nalahelo ao tefonenao Narary ao nani ao tsy lozanao Ka itsy ao mivoaty fanao Anao hatrao farany Tiko anao e Tena mamiko e Tena tiko indrindra Malala ny foko Ianao tsy sosio Tsy atakaloko an'izaniza Tsy hosoloko ninonine
hatramy farany itsikasy anao hatramy farany. Zany Jesosy a. Tianay ianao Jesosy a. Tianay ianao Jesosy. Hiezaka izahay Jesosy. Anao zay mahafaly anao Jesosy. Ho avy indray ty ny fotoana Jesosy zany tanterahana ny hafatra. Mampasahivana anay koa ny fahalehibiazan'ny fitiavanao. Tsy mba olombelona manasa antsika eto androany fa Jesosy. Ilay tompony hery sy ny fahefana rehetra. Ilay masina sy avo indrindra sy ilay be voninahitra indrindra. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesanina 4. Efesanina 4. Fakka isika eo andininy 17 ka hatramin'ny 20. Manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa napanakekeny rany Kristy fa izy no fihavanantsika izay na iray ansika rotonta ka nandrava ny hefitry ny fisarahana. Fa tao amin'ny nofiny no nandravany ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didina tao ho tandremana mba anakambanany ansika roa tonta ho ao amin'ny tenany ho olom-baovao iray ka anaovany fihavanana ary ampihavana ansika roa tonta ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay namonoan'ny fandrafiana. Rehefa manoloana ny fanasan'ny tompo toy izao isika dia manana zavatra be dia be Andriamanitra nambarana. Ny maha important zany nofon Jesosy sy ny rany izany. Fa tsy isy ilay fiainana mandrakizay raha tsy nisy zany fampihavanana izany. Ary zany mahatonga rehefa andray ny mofo sika dia misy teny foana hoe ary novakiny ny mofo. Satria nisy zavatra pripena ataon'i Jesosy tao mba ho tonga sika ho ray amin'Andriamanitra. Tamin'ny alina namadiana azy dia nandray ny mofo izy ka hoy izy hoe ity ny fatako izay tolotra ho anareo. Be dia be ny manambara momba ny vatan'i Jesosy ao anaty Baiboly. Fa anisan'izany ny tenenina sika androany. Raiso izany ka hany fa izaho natao hifahasarovana azy izy Jesosy. Misaora azy. Ary nandray ny kapoaka izy dia naza hoe ity ny rako izay fanekem-pihavanana ansika amin'ray. Tsy mba parole fotsiny ihany fa na parole ary dia navitan'Andriamanitra namorona ny zavatra rehetra. Tsy mba teny lazain'i Jesosy hoe mihavana ianareo izao fa ny rany misy no nalasany. Mba tanteraka an'izay alliance izay. Mino sika sy ianao
tena zava-dehibe amin'ny fiainasika izany. Manana alliance amin'ilay Andriamanitra iray izany. Mianso ny ran'i Jesosy, sy mba vita hoe mianso ny ran'i Jesosy ohatrany ataosika isanandro sika androany. Fa hisotra an'izany ran'i Jesosy izany. Dia hitambatra amin'ny rasika izany. Ho rasika mpinoana. Fa afatra Jesosy izany raha tia azo anjara fiainana aminy izaho sy ianao. Sora. Jesosy sotranao izay. Tsy saina matakatra an'izany rehetra izany. Fa mandeha par obéissance izay Jesosy. Satria ezanay ho fiainanay misy ilay hoe mifondreo aminao. Mba ianao no hita ny fiainanay Jesosy. Fa aminao misy ny fahafenoana rehetra. Ary rehefa ianao no hita n'ilay Andriamanitra ranay dia misokatra avokoa ny momba ny fiainanay. Hatraminy mandrakizay anay. Sotra Jesosy fa tianay indrindra ianao. Amen. Tena mamiko tena tiako indrindra manala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloiko ninonine fa hatramy farany niatsika sy anao hatramy farany. Ianao le fona Jesosy izay kosiana Jesosy. Nafari ao nalahelo ao tefony anao marary ao nani ao tsy lazanao mapety anay Jesosy. Ka itsy amivoazy fanao hanao Andriamanitray Jesosy. Ianao ny ekenay Jesosy. Ianao ny fiainanay Jesosy. Ianao zahay Jesosy. Tena mamiko maminay indrindra. Tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy. Tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloiko ninonine fa hatramy farany niatsika sy anao hatramy farany. Alleluia. Tsika sy anao hatramy farany. Efa nandeha ve ilay rakitra tompoko? Afaka ataosika miandalana ihany fa izay aloha mamaika. Fa atolotra ny mpanompon'Andriamanitra izay manana zavatra ao ambara momba ny raharam-piangonana sy ny fitohizan'ny fotoana izao tompoko ny fitenenana. Tena teraina Jesosy fa manana zavatra hitondrana asika foana izy. Dia mino zasy ianao fa manana zavatra vaovao indray ho an'ny fiangonana Jesosy ho an'ny fandrosoana makany amin'ny la retraite koa dia paster angambany mety afaka manazava bebe kokoa ny zavatra rehetra dia misaotra tompoko. Daolo faranatsika amin'ny fotoana dia afatrisika mikosaka la retraite. Tenin'Andriamanitra dia miteny hoe
zaho izy tsy adaoanao mombanao foana dia nisy teny raha ohatra ka nandinika nisy teny Mosesy tena nanaitra foana teteny ty hoe Mosesy no resaka tamin'Andriamanitra mivantana. Anefa tamin'andro Mosesy efa Andriamanitra efa niresaka efa niseho tamin'ny Mosesy foana. Andriamanitra mbola miseho amintsika amin'ny alalan'ny fanahy-masina ihany koa. Fa tsika mila manatona, mila miresaka amin'Andriamanitra. Dia androany tiamaka antsika ty ten'Andriamanitra nakety. Dia izao ny ten'Andriamanitra hoe izao teny tenen'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Ny tenako mihitsy no andeha ka nomeanao fiadanana. Amen. Ny tenako mihitsy no andeha ka nomeanao fiadanana. Amaky ny ty volana avril tsika sahady 4e mois année 2025. Tena hoe Andriamanitra no miteny amintsika isanao isan'andro fa izy ny andeha araka aminao ary anomeanao fiadanana. Ka ninona zavatra mety iseho eny an-dalana eny dia tsara io fa ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra ny teny tamika anao fa andeha araka amiko ianao ary anomeana fiadanana. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa ty volana avril ity dia volana feno fiadanan'Andriamanitra ho anao sy ny ankohonanao. Ninona ho ataonao dia handray fiadanana amin'Andriamanitra ianao. Na asan'ny Satana sy ny devoly na aretina na ninona tsy ambinina fa ny fiadanan'Andriamanitra dia toetra aminao amin'ity volana ity. Amakimaky nyty volana ity koa ianao dia matoky fa momba anao Andriamanitra. Satria efa niteny izy indro momba anao mandrakariva hozy izy hatrany am-paran'ny tany. Matoky Andriamanitra teny ary tsy averiko amiko foana izy ny teny raha tsy matateraka sy anampanarahako azy. Ho tanteraka aminao anie izany ten'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Nazareta. Amen. Ho tahinana ianao raha hiditra, ho tahinana ianao raha hivoaka, ho tahinana ianao raha miditra. Herinandro ity dia herinandro feno ny fahasoavan'Andriamanitra manaraka aminao. Herinandro feno ny fiadanan'Andriamanitra, feno ny fahatsarany rehetra ho aminao dia tsy ny herinandro ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fa fahasoavan'Andriamanitra maty izao anao. Amen.